Lafa ny toetrandro kosa no andeha ampahafantaranao manaraka ny ena ny herin'ilay rivo-doza Domile raha ny fanazavana izay nentin'ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro tsy nakasika any Madagasikara moa fanandrava ny nosy La Réunion kosa ity rivo-doza ity fanazavana. Le rivo-doza Domile zany dia efa ny ena ny heriny lasa forte tempête tropicale izy zany nanomboka ny tamin'ny telo ora ariva teo androany fahaefatra ny janoary 2020 raha talohan'izay izy tamin'ny sivy dia mbola mitazona ny anarana cyclone tropical. Efa ny amin'ny 770 km atsinanan'ny toranana misy azy amin'izao taona zao efa somary efa miala ny La Réunion izay nandalo teo moa izy zany. Fa amin'ny ankapobeny zany dia tsika moa iara-dala fa efa anatina voninandro fahavaratra tanteraka. Noho izany zany dia ao anaty hatramin'ny alatsinainy dia anao andro manjomona mety anarahana orana madinika ny maraina. Io zany saika manerana Madagasikara fa tsy ny faritra atsimo andrefana sy ny andro iny zany sy andro siny tsy mahazo an'izay toetrandro lazaiko zay zany. Maraina somary anjomona dia misava kely ohatran'ny androany zany dia ny hariva dia azo orana tandrifin-drahona ao anatin'ny 3 andro 4 andro hatramin'ny latsinainy tsika zany saika mandeha Madagasikara ka araka lazaiko teo zany. Io dia vokatry ny mousson zany izay mitsoka rivotra mitsoka avy any avaratra andrefany Madagasikara mitondra an'ilay zay tena ny zone de convergence intertropicale izay mipetraka tanteraka eto amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao ary mandrafitra ny toetrandro eto amintsika. Mikasika ny rivo-doza izay mandalo eto Madagasikara, ny rivo-doza zany dia isaky ny saison zany raha no kotina zany statistiquement izy io atao anatin'ny taona maromaro dia amin'ny 70 eo no 6 na 10 no mipotrina en formation any amin'ny au large zany any amin'ny anatin'ny ranomasimbe indiana dia 3 na 4 eo no mandalo eto Madagasikara.